Mitoy ny hetsika sosialim-bahoaka sy fizarana fanampiana ho an'ny vahoaka an'Antananarivo. Tokantrano miisa 10 no isitraka izany raha ho amin'ny androany 4 aogositra ny teto amin'ny boriboritany faefatra. Tokantrano 500 no nozaraina fanampiana teo amin'ny parkina Sena Anosy ary tokantrano 500 ihany koa ny teo amin'ny Bora Anosy 1 voalohany. Mandray anjara feno amin'ny fikarakarana sy fandrindrana izany hetsika sosialim-bahoaka izany ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jona. Androany zany dia nitoto-saina eto amin'ny terrain'ny Sena, parkina Sena ny fizarana ny sosialim-bahoaka olona 500 tokantrano 500 no misitraka an'izany ho an'ny boriboritany faefatra moa zany dia mizara roa ny anankiray etsy amin'ny terrain Bora Anosy 1 dia ny anankiray eto amin'ny parkina ny Sena. Misy fandraisana anjara ataon'ny ministera zany amin'ny ministera fambolena sy fiompiana ary ny Jona amin'izay fizarana sosialim-bahoaka izay manara-maso akaiky zany izay amin'ny pahalavorarian'ny asa atao eto. Tambavy CVO, vary raigony, menaka 2 litatra, voamaina ary boatin-dronono mandrimamy no natolotra ny vahoaka tamin'izany fanampiana izany. Ka naneho fankasitrahana ny fitondram-panjakana ireo vahoaka nahazo fanampiana ireo teny an-toerana. Nahala fahasahiranana may hatreto aloha dia mba mangataka ny tohizany mandra-pavita an'izay koa fa izay dia tena olona very asa mihitsy satria izay teo amin'ny manodidina ny terrain Mahamasina ny asa dia tena tsisy toerana ho anay mihitsy aloha hatreto. Dia misaotra betsaka fitondram-panjakana sy izay mikarakara rehetrarehetra isan'ambaratonga.